mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika indray tonga eto amin'ity fandarana manokana izay ianarantsika ny ten'Andriamanitra ity, ianarantsika ny lesona zany, lesona ho an'ny lehibe. Mialoha andirantsika any amin'izany dia hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompoandriamanitra ay fa mbola manaiky araka aminay ianao. Misaotra anao koa izay mbola manome anay an'izao fotoana izao fa ny mandinika ny teninao. Ny angatahanay dia ny asanao anatinay ihany koa, ary ihany koa mba anitsianao anay raha misy fahadisoana amin'ny zavatra inonay eo amin'ny teninao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao i Jesosy sy ny zavatra rehetra ary ny fiangonany. I Jesosy sy ny zavatra rehetra ary ny fiangonany. Fa minanina ny amin'ny fanandratana an'i Jesosy no hitan'ireo kristianina voalohany eo amin'ny Salamo fa 112 voalohany, manao hoe izao ny lazain'i Jehovah amin'ny tompoko, mipetraha eo an-tanako ankavanana nambaram-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Toy izany koa ny famakin'izy ireo Salamo 1 izay manamafy fa ny zavatra rehetra dia efa nataonao, izany hoe nataon'Andriamanitra eo ambanin'ny tongony, dia ny tongotra ilay zanak'olombelona. Nino izy ireo fa teo ambonin'ny lohany, mitady hamela azy ireo ny herin'ny maizin'ireo kanjo takan'izao ny fahamarinana fa eo ambanin'ny tongotry Kristy ireo hery ireo. Mario tsara fa rehefa avy nampiaiky ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony, izany hoe ny tongotry Jesosy, ny iray dia nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana. Na dia milaza zavatra kapobeny sy mafaoka be aza ny hoe zavatra rehetra, dia mbola ireo hery sy fahefana izay voalaza ao amin'ny Efesianina 1:1-2 ihany no tao an-tsain'i Paoly. Eo ambanin'ny tongotry Kristy manaiky azy ny zavatra rehetra, anisan'izany ireo hery sy fahefana manerana an'izao tontolo rehetra izao. Ireo hery sy fahefana mihoatra noho ny an'ny olombelona ary ireo hery sy fahefana ara-panahy. Inona ary ireo tombontsoan'ny fiangonan'i Kristy amin'ny fanandratana ny Kristy eo amin'ny seza fiandrianan'izao tontolo izao sy ny fanjakany amin'ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany ho an'ny fiangonany. Nataon'Andriamanitra manko mba ho mpandresy ny herin'ny ratsy rehetra i Kristy. Ny fiangonana izay mifandray ety amin'ny Kristy ary nomeny izay rehetra ilainy dia omeny antoka ihany koa fa handresy ireo fahavalo ireo. Natao hiasa ho an'ny fiangonana ny herin'Andriamanitra izay naseho tamin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty sy ny fanandratana azy ho ambonin'ny hery rehetra eto amin'izao tontolo rehetra izao. I Kristy mpandresy no nomen'Andriamanitra ny fiangonana izay mifamatotra akaiky aminy ka antsoina hoe tenany. Ahoana moa izany no ahafahantsika pino mahafantatra ny Kristina sandratra sy mahatsapa ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Tsy misy fomba manokana na paikady natorin'i Paoly mivantana momba an'izany. Milaza zavatra maro anefa ny mahatatotra momba ny vavaka nataon'i Paoly amin'io andalanteny io. Mino manko i Paoly fa hamaly ny vavaka ataon'Andriamanitra. Hamafisiny fa mety tokoa ny mankalaza ny herin'Andriamanitra izay naseho tao amin'ny Kristy sy ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ary koa ny mangataka mba hiasan'izany eo amin'ny fiainan'ny mpino.
dia izany indrindra ihany koa no ireny tompo indrindra ao aminao ary tokony ho tsapanao sy fantatrao ary inonao fa i Kristy izay efa nomena azy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ary ihany koa efa nataony ho fitoeran-tongotra ny fahavalo rehetra sy ny momba azy rehetra. Ina moa izany no tokony hatahorantsika ny amin'ny zavatra ratsy ameny Satana eo amintsika. Raha Kristy no miaro ny fiangonany, miaro ny zanany, noho izany dia tsy tokony hatahotra ihany koa tsika ny amin'ny zavatra ratsy, ny ody ratsy, ny fanahy ratsy, ny zavatra ratsy mety ataon'ny olon-dratsy. Ianao kosa mitoera eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva. Fa izy no hiaro antsika, ny ady hoy Jehova, fa isika kosa dia ho arovan'ilay raintsika mandrakariva. Amen. Ry rainay tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany fampanantenana omenao anainay izany. Misaotra anao ihany koa izay manome hery ny fiangonanao ary manome hery ny tenanay ihany koa izay itobianao mangataka izahay mba hampitomboanao hatrany ny finoanay ianao mba azahoanay antoka mandrakariva fa efa voaharo ao aminao tokoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.